Inona no zatondrefana zany raha ny fampandehanan-draharaha mbola mizotra tsara araka ny tokony ho izy, ary raha ny karama mampiasa marina fa hoe nandalo krizy ny firenena fa ny komina no zatondrefana zany mbola naharo karama hatramin'izao. Ny asa sosialy sy ny fampandrosoana ny komina moa zany dia fanindran-dalana hatrany eo amin'ny hoe fandoavana ny karama mampiasa, zany hoe ary rehefa miasa tsara ny mpiasa dia voaloha ny karama dia afaka manao fampandrosoana ny komina, dia afaka manao asa sosialy ihany koa. Ka raha ny asa sosialy eto amin'ny komina no zatondrefana dia ao ny fanaovana ny didipoitra faobe sy ny fanaovana karapanondro mandeha araka ny tokony ho izy. Ny fampidiran-ketra moa zany raha ho an'ny fanjakana dia tsy afaka miasa mihitsy ny fanjakana raha tsy mandohetra ny vahoaka, dia raha teto amin'ny komina no zatondrefana isaorana ny vahoaka zany fa dia nandohetra ara-dalàna ny komina, ary eo amin'ny fitopolo isan-jato eo zany zao ny hetra tratranay tamin'ity taona 2024 ny eo amin'ny lafiny fandriampahalemana moa zany dia miara-miasa hatrany amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajy ny rahay na ny gendarme na ny polisy, azo lazaina hoe mbola milamina no zatondrefana.